Faiviriantsika makasika ny voka-dratsy ny rivodoza Eliakim satria tsy nadinindreo vahoaka malagasy izay niara-mboina tradoza tamin'izany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa omaly dia tonga nitsidika tany Ambilobe ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny délégation notariany Ambilobe izay isan'ireo district Vomafy indrindra tamin'ity fandalovan'ny rivodoza Eliakim ty indrindra ny any amin'ny lalana mampitoy an'Ambilobe sy Antsiranana iny tsy nadino ny filoham-pirenena fa tonga nitondra fanampiana vonjo maika aloha izay nahitana vary 700 lasaka ary legioma sy ny isan-karazany 200 lasaka ary ihany koa fanitso misa 10 raha tsy aivina moa dia faritra enina ny tena Vomafy indrindra tamin'ity fandalovan'ny Eliakim ity dia loatra mangoro Analanjorofo Antsinanana Sofia ary Vatovavy fito amby folo namony ainy 2 fitonjato sy Rayal no tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao nampanantena filoham-pirenena fa isy asa roa maika agoavana ho tanterahana aoriana izao fandalovan'ny rivodoza izao dia ny fanerenana ny lalam-pirenena fahenina eo amin'ny elanelany Ambanja sy Antsiranana izany izay nolazainy fa misy ny famatsim-bola ho amin'izany eo ihany koa nefa ny asa faharoa dia ny fanamboarana ny lalana Ambilobe Vohemar izay iandrasana ny fahatsapatena ny tsirairay ihany koa izany rehetra izany amin'ny fanohanana sy ny fifanampiana ny antso ny fifanampiana eo amin'ny samalagasy sy tsy fanaratsiana ao ny fandalovany rivodoza toy izao ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany Ambilobe izao. Anamboatra ny lalana itsika vaza matahotra zay efa miala ny engin anamboatra an'io na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra tsy anankiray ihany tsy na misy an'io fa misy toerana maromaro fa zao ihany ny tiantsika tenenina anao tsika anao angantsika fa izao mila faharetana kely mila mifampahery mila mifanometanana ary mila mifanome courage zay zavatra kely azonao tao ny nandefa ny ministra manana premier ministre anao manana ministre anao fa tsy nandry ny saigninao tsy nilaminy ny fonao raha tsy hity ny fotony hijery ny fahoriana zay mahazo ny vahoaka ny Ambilobe mankasitraka anao zay monsieur le président aminan'izay ary miarabanao tonga somatsara eto tapisanana Ambilobe. Mahafinaritra tato président zay ato amin'ny fahatidiana lalana jiaby tapaka ny tanimbary noho ny sisan'le lemaka mahavavy lemaka sambirano tropo aby jiaby regny maro ny tragno ndesin-drano maro ny avana voatery namoiny egny satria eo amin'ny 440 ny olo maty tato agnatin'ny fahatidiana ary raha ny Ambilobe manokana volagniny eo amin'ny 14 000 zany ny sinistre eto amin'ny district ny Ambilobe. Ny voalohany koa dia ny misaotra an'Andriamanitra mbola afaka mifankahita aminareo tsy maty fo amanaina na dia nandalo aza ny rivodoza na dia nandrava aza ny rivodoza dia mbola tafahoana isika eto dia mampahery mampionona reo fianakaviana zay namoiny any havany amin'ny fotoana tahaka ireny. Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra tsy maintsy mijoro isika malahelo ny filohan'ny repoblika rehefa maheno fa misy maty ny mpira itanindrazana aminy no ny loza tahaka ireny. Malahelo ny filohan'ny repoblika rehefa maheno fa rava-trano ny havany aty alavitra dy. Malahelo ny filohan'ny repoblika rehefa mahita fa zary mitokamonina ny tany anankiray ny tanàna anankiray rehefa diboky ny rano tahaka ireny.
tiako tenenina aminareo tompokolahy, ny tiako tenenina aminareo tompokivavy dia zao: mila mijoro isika, mila mitraka isika. Ary izany indrindra ny atokavaka eto amin'ity androany ity mampahery anareo, miaraka aminareo filohan'ny repoblika, tsy matory filohan'ny repoblika, mieritreritra anareo ny anasoavana ny tanànanareo, ny ampandrosoana anareo, ary ny ampandrosoantsika miaraka ity firenentsika ity tompokolahy sy tompokivavy. Te ilaza aminareo hafa imbetsaka nefa miteny hoe mila mitandrona isika amin'ny fiovaovany toetrandro, mila ampianarina hatrany amin'ny ankizy any ampianarana izany, mila hitezana ny vahoaka izany. Efa ampidiriny fitoram-panjakana ao anatin'ny drafitra izay entina ampandrosoana ny fiovaovany toetrandro. Ary zany indrindra mahatonga filohan'ny repoblika mametraka le foto-kevitra hoe tsy maintsy foto-drafitra fototra no apetrakatsika ampandrosoana amin'ny firenena. Dikan'izany dia hoe foto-drafitra mafy, foto-drafitra mitsinjo lavitra, foto-drafitra mitsinjo ny vahoaka maro anisa, zany no tsy maintsy apetrakatsika. Rehefa sanatria tonga ny loza tahaka izany, mba manatrano sekoly mafy isika, manatrano fitsaboana zay mafy isika. Tekisika dia efa nametraka ny trano fitsaboana fandidiana, efa tsara zany. Mbola hotoizatsika ny fametrahana foto-drafitra zay matotra eto amin'ny firenena. Foto-drafitra anankiroa lehibe no nanam-panatenako anareo, ary tsy maintsy tanterahako, satria ny teny ataoko tompokolahy sy tompokivavy dia tsy maintsy tanterahako rehefa nataovako fanamby niaraka taminareo vahoaka. Ny voalohany, za mihitsy nanasonia azy tany velany, efa mandeha daholo naletsotsika hoe appel d'offre, fijerena ny orinasa izay anao an'izany, dia ny fanamboarana tanteraka ny lalana avy any ambanja makany Diego tompokolahy sy tompokivavy. Ary tsy ho ela tia ny fanamby ngeza be zay nandrasa anareo, efa niteneniko nandrasatsika amapolo taona ny maro, satria eto aminareo ny tompoko zany dia ny lalana Ambilobe Voyamara tsy maintsy vitatsika tompokolahy sy tompokivavy. Tsy mba filoham-pirenena mpanao ronono atavy ny filoham-pirenena ao, fa filoham-pirenena mijoro samy atrikanao isan'andro, mbola say atrikanao amin'ny avy amin'izay asa tanterahany ho anao, ho an'ny taranakao, ho an'ny vehivavy, ho an'ny ankizy, ho an'ny vahoaka, fanamby ataotsika izany tompokolahy sy tompokivavy, ary nanomboka tsy ho ela zany rehetrarehetra izany. Mila fifampitokisana izany, oka tsy horavan'ny niza na inona zany fifampitikisantsika izany. Anao foto-drafitra motra ary matotra ary mateza ho anareo ny filohan'ny repoblika. Tsy ela no nilaza teto amin'ity firenena ity fa manana programa lavitezaka hitondra fisandratana ho an'i Madagasikara. Fa ny teny nataoko dia tazomiko hatramin'ny farany, ary tsy amelantsika miaraka raha tsy ho tanteraka izany tompokolahy sy tompokivavy. Misy lalana tapaka ao, misy tetezana tapaka ao maromaro. Zany natonga nitondra ny ministry ny asa vavety, ministry ny travaux publics, miaraka hijery amiko an'izany, miaraka ampahery anareo, ilaza aminareo fa andro manalina dia tsy matory izay asa ary mamebaika ny asan'ny olona rehetra. Mihotana an'izy ireo tompoko, miaraha miasa amin'izy ireo tompoko, ampio arak'izay azonareo atao izy ireo tompoko, satria ny fanarenana amin'ny fotoana tahaka izao dia antsika rehetra. Fantatra ihany koa ny fahasahiranana izay misy aminareo, ary zany mahatonga anay amin'ity androany ity hitondra fanampiana lasakana vary 400 no ao, lasakana voamaina 200 ary tolona 10,000 eo, ka dia atotray ampitiavanareo tompokolahy sy tompokivavy. Sotra tompokolahy, makasitraka tompokivavy.